Manonga ny Dadivavy mariah Rakotondrabe. Manamarika an'izany ny fahatongavana andian-tantely anarivony ao amin'ny Doany anompoany an-dRainilezafy razambeny no sady fanahy mpiahy azy. Nandritra ny herinandro no efa nisian'ireo andian-tantely ireo, Manamarika miditra zany hoy ny fanazavany. Ny tantely zany aloha toko de fanambarana zavatra maro. Raha hoe firesako amin'ny tsy hita maso zany aloha de izy io misy dika zavatra anakory ngezabe. Za zany tena fipetra lisy manonga hasina. Manonga hasina tokoa satria reo zavatra mamy. Fandalo tsika raha hoe mandalo raina ro tantely anatin'ny trano, fifaliana, tsy firina ranomanitra, mivavaka. Engane mba hitondra maika vefa io manonga hasina ho maro ny asa hitombo tanteraka ny heriny zava-Manan-kasina rehetrarehetra loloafitsika ray manontolo iratao eto Madagasikara. Safia masina ny tanindrazana, masina ny maha-malagasy. Aoka sika malagasy anamasina ny kolotsaintsika sy ny maha-izy atsika hoy ny fanazavan'ny mariah. Manan-kasina manokana ny fombatsika eto Madagasikara ka hatramin'ireo vahiny avy any ivelany aza manandratra ireo topoitsika. Aoka tsy hanaratsy ny kolotsaintsika isika toy ny nitranga hatramin'ny fiantombohan'ny taona hoy izy. Anisan'izany ny fanimbazimbahana nataon'antokonolona vitsivitsy mahakasika ireo Doany eto anivon'ny Merina. Fambara sy ho fampitandremana ireo mpanimbazimba antso avy any kotra ihany koa no ahatongavan'ireo andian-tantely ireo ao amin'ny Doany araka ny fanazavany. Gasy anao, gasy ray, gasy reny, apio lolohavy, hasinina anao, tsy ny an'olona akory no horanitinao vitana, fa ny anao rohany. Raha ohatra ka teo tsara, raha ohatra ka tao hoe te handroso ty firenenantsika ty, ny antsika aloha vonen'olona. Ahoana moa no anopoko ny an'olona nefa ny anaritsy tsy haintsy avy.